hoantsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pijaliana safasambara seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-mahadomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana andriamanitra tokatrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao amin'ny 7 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto amin'ny Tananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefanambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary atia Jerusalema Karobato ambany atsimo commune atia Kaditariny apitatafitra faran'ny arian'ny busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Manala sy ireo pasteur ray aman-dreny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao tainy tompony amin'ny fofianao fifaliana no iarabako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana andray momba ny tokatrano fijaliana sa ranomaso sa fahasambarana sa tokatrano mpifaliana azonao safidianana tsara amin'ireo ny tokatranonao hoe te hiaina mpifaliana ianao sa te hiaina pijaliana safidy ny fiainana tsy lahatra kory ny korotana ary tsy lahatra ny fisarapanambadiana ary tsy lahatra ekeko fa misy ny ozony fa azo tapahana tsara ny ozony azo faranana tsara ny ozony fisarapanambadiana fa ekeko fa misy zavatra ohatr' zany fa ampianatra anareo zavatra lehibe eto momba ny zavatra tenenina ny fomba hitenenana ny fotoana hitenenana satria anisan'ny manimba zavatra be da be ny resaka atao ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jakoba ny mana hoe ainy lela ny mahafaty sy ny mahavelona ary ainy lela ity ny mampisarabady ato amin'ny lelantsika ato ny resaka ataontsika ny mampisarabady na mampilamina tokatrano ato amin'ny lela ato daholy ny manakorotana ary ato mitondra filaminana ho anareo zay te hikorotana moa dia atoroko anareo ny lalana ampikorotana anareo androany hoe zao ny ataovy raha mbola te korotana ianao sy te hisarabady dia zao tenenina fa ho atoroko anao koa anareo zay te ahita ny tokatranonao ilamina ka ny tokatranonao iverina amin'loany dia atoroko anao koa ny zavatra zay tokony ho atao ivavaka tsika misy oatra indrindra tompo fa dia ampianatra anay indray ianao androany zavatra tokony ho takatray sy ny zavatra tokony ho fantatray manoloana n'izao fampianarana sy taridalana momba ny tokatrano zao dia mitenena Jehovah fa vonina ihany ny mpanomponao amen ato amin'ny mpitoroteny toko fahatelo no vakiko andininy fafito manao hoe ao ny andro andriarana ary ao ny andro anjairana mandritra zany rovitana ao ny andro andriarana ary ao ny andro anjairana ao ny andro anginana ary ao ny andro itenenana mpitoroteny toko fahatelo andininy fafito le tapany faharoa tena raisiko hoe ao ny andro anginana zany hoe mila mangina ianao dia ao ny andro itenenana mila miteny ianao ny olona tsy mahafehy mivavany tsy mahafehy ny resaka ataony dia na tiany na tsy tiany tsy maintsy mikorotana foana ny tokatrano tsy maintsy rava ny tokatranonao ary mahatonga ny ady lava ao anatin'ny tokatrano dia tena nisan'ny facteur anankiray lehibe dia lehibe indrindra dia ny vavantsika sy ny lelantsika sy ny zavatra tenentsika rehefa miteny ry havana ao an-trano dia misy zavatra eo amin'ny anakianina
mila takatrao mialohan'ny itenenana. Averiko misy zavatra mila takatsika reto anakenina reto. Za tsy miteny hoe voatery ho raisinao daholo izy anakenina, fa raha vao tsy voaray anao reto ka tsy hainao reto de mikorotana foana ny tokantranonao avy amin'ny resaka ataonao sy ny zavatra resahanao. Ampianariko reto zavatra reto satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ao ny andro anginana, ao ny andro itenenana. De ampianatra anareo hoe rehefa iteny de inona no tenenina. Misy zavatra anakenina eto anakenina ampianariko voalohany hoe inona ny zavatra ho tenenina. Inona ny zavatra ho tenenina. Faharoa, ahoana ny fomba hitenenana. Ahoana ny fomba hitenenana. Fahatelo, manahoana ny lantopeo. Lantopeo tsy maintsy mamina vinana zany ianao hoe raha iresaka n'ity resaka ty aho de zao ny lantopeo, intonation tokony ananako rehefa mampita n'ity aho. Faefatra, inona ny vocabulaire ampiasaiko. Vocabulaire na ina mo zany voambolana ampiasaiko atonga n'ity afatry ty tena ho tafapitra tsara. Voambolana ampiasaina. Faefatra, fahadimy, ahoana ny fomba fandrafetako ny phrase. Mikonto zany ny phrase na fehezateny ampiasainao, fehezateny tsotra mazava mahitsy. Ary fahenina farany, ny fotoana hitenenana. Fotoana veto hitenenako. Reo zavatra anakenina ireto fahendrena ngeza be avy amin'Andriamanitra. Rehefa hiteny ka ananatra olona, ohatra ananatra ny zanakao ianao, ifampitenina reo mivady na ifananatra nareo mivady, na apita zavatra rangeza be anao mitokantranonao zay mety hiteraka fiovana be eo mitokantrano. Misy zavatra mako tsy mila hoe homanina be, ohatra ataovy sosety ndray ny loka hoe ina moa no homanina am'zany, mandeha automatique zany. Le moto aloha entina androany fa le tomobile entiko kely de le moto ndray aloha entiny. Tsy de zavatra sarotro zany. Tsy de zavatra sarotro zany. Ohatra hoe mba tianao costard ohatra zao ndray nanaovako androany fa mariage, tsy de misy olana zany zavatra ohatrany zany, tsy de olana zavatra madiniky. Fa misy zavatra anankiray ngeza be izay ekina ny ain'ny tokantranonao mihitsy. Iankina ny ain'ny tokantranonao. Ohatra anambadiny zanakao vavy ohatra, de tsy azoazonareo mivady ilay vinantolahanareo, tsy azoazonareo le lehilahy na tsy azoazonareo le vehivavy, nefa zareo mifankaty. Eo ny ilana an'le hoe fahendrena, mba tsy ampikorotana anao sy ny zanakao ary tsy ampikorotana anareo mivady. De eo nareo ny mila n'ity zavatra ampianariko androany ty hoe inona le zavatra ho teneninareo aminy. Ahoana ny fomba hitenenanareo an'le izy. Ny expression fomba hitenenanareo azy. Manahoana ny feo, ny lantopeo na ny intonation ifampiresahanareo aminy. Inona daholo ny voambolana azonareo ampiasaina raha iresaka aminy. Phrase manao ahoana ny phrase na fehezateny ampiasainareo rehefa miresaka aminy, ary amin'ny fotoana manao ahoana no iresahana azy. Tsy maintsy heverinao reo raha tia hita filaminana ianao. Mbeda be manko ny tonga de mahita olo ohatry zany tonga de mamoy fony zanakao vavy, satria tsy haitsika ny nampitan'le resaka, tsy haitsika ny fomba nampitan'le izy, ny feo atsika ny tratrevatreva. Fa ndrive tena olona mitapona mihitsy masondrie, tsy mahita lehilahy be daberaky ny tany tapitany ety ty andry reo no iny lehilahy kentrina, tsy hitandringa iny zavatra mahazoazony amin'ny masony iny, jerevo ny sofony, jereny volokodiny, iny reny oloatry reny fa ndritive olona efa. Mba fantatrao ve ny fetraikany teny zay any amponiny zanakao. Fa mandratra zany.
manimba zany satria ny fitiavana tompoko tena io tsy hita zay fomba hitsabonany hoe inona rehefa hoe iny fotsiny tiako de zay zavatra verina atao mifoka io tsisy hoe velesina amin'ny kofafy ianao de miala amin'iny fa arakaraky namelesana kofafa azy ary hoe velesina amin'ny fikibony vao mainka amin'ny raikitra eo arakaraky ny tadiavanao fomba hoe sarahana manta io vao mainka amin'ny fakatira eo eo ndrindra raha tompoko lahy sy tompoko vavy satria mety hiteraka zinona ny mahatonga ny tanora hoe lasa nitsoka tao an-trano lasa izy nanaraka ny lehilahy lasa izy namoy fo ifampitedavana amin'izay eo aminaty Facebook hoe sao de mba mahita nyity tovavy kely 17 taona ty na 20 taona ty fa niala tato an-trano izy fa salama tsara saina salama saina tsara tsy hita zay nalena namoy fo izy naleo niaraka ny lehilahy satria mahita filinina hafa mihitsy izy miaraka amin'io lehilahy io no le teny mararomenareo ahoana ny fomba hitenenana azy ohatra hiteniny vadinao ianao satria be loatra le vehivavy hitanao anaty Facebook mifandray aminy misy am'ireo vehivavy ireo mitady côte azy misy am'ireo vehivavy ireo mety efa tena mifandray be aminy mihitsy ianao nefa te hiaro ny vadinao ary ianao manana sarotam-piaro vadinao io normal ianao raha saro-piaro aminy ary ny asarotam-piaro mbola teneniko foana fa tsy fahotana ny asarotam-piaro tompoko tsy fahotana le asarotam-piaro diso toerana ny tsy izy ny tsy mety fa ny tena asarotam-piaro avy amin'Andriamanitra azo atao tsara ny saro-piaro azo atao tsara ny saro-piaro de normal ianao raha saro-piaro ka raha saro-piaro amin'ny vadinao ianao ahoana ny fomba hitenenanao azy ahoana ny fomba hitenenanao azy amin'ireo olona mifandray mety nahita fihetsika ianao nataony tamina tovavy na fihetsika tao an-trano ohatra misy mpanampy vavinareo ao mpanampy vavinareo de hitanao nisy fihetsika nampiayay anao mihitsy nataony tabiny mpanampy vavinareo tsy maintsy hiteny azy ianao eo raha napavy ny ilaina fahendrena mba tsy ampikorotana ny hoe avy niteny azy ianao de nisaraka avy niteny azy ianao vao mainka gravy am'izay ny sagrave le problème avy niteny ny vadinao ianao de lasa mifampimonjimonjy avy niteny taminy ianao dia lasa izy ny sitaka na vao mainka vidianany akanjo le kizy vavy kely le mpanampy anareo avy nyresaky nareo de tena vao mainka vita ny tantara izy atsy amin'ny efitsilany ianao ato amin'ny efitsilany zany rehetrarehetra zany ilaina ianarana ny zavatra tenenina ny fomba hitenenana ny intonation na ny lantim-peo ny vocabulaire ampiasaina na ny voaloham-bolana ny fiheza teny ampiasaina ary ny fotoana rovina fotoana ohatra ame ohatra nareo zao sady mampianatra eto za rehefa miresaka zavatra important amina olona anankiray na miteny olona iray de voalohany aloha ny fotoana ny resahako fotoana aloha ny resahako le fahendrina farany za miezaka tsy miteny ao anaty fahatezerana averiko za tsy hoe tsy miteny mihitsy rehefa tezitra rehefa tena hoe eto any tsy maintsy raha hoe misy tsy azoko hidivirana mihitsy de eo tsy maintsy miteny tena hoe eto ty fa efa araky ny fampianarana tokomaly hoe efa en danger fa zavatra efa aloalika ny rambary de misy fotoana tsy maintsy eo amiteny fotoana l'instant même eo tonga de eo amiteny fa za en général rehefa nanantr'olona na hiteny olona de ao anatina fotony avy miteny indrindra zavatra tena très important ary tena hoe misy lanjany eo amin'ny fiainan'le olona le zavatra tenenina ary zavatra ngoaviko avana be mamaritra ny hoavin'le olona le zavatra tenenina de lazaiko anareo fa tsy miteny ao anaty fahatezerana ary tsy miteny ao anaty alahelo ary tsy miteny le avy aty anatin'ny fo fa miteny avy aty anatin'ny saina de miandro fotoana malalaka tsara de anisan'ny fotoana zao ampianariko anareo mihitsy hoe rehefa andamina zavatra tokantrano ohatra amin'ny zanakao ianao na amin'ny vadinao ianao de zao anisan'ny meko torevitra ty de dava toerana le fotoana azavady tena hoe tony tsara mihitsy tony tsara ny fonao
de raha mety dana miara misakafo ohatra mba miara mihinana pizza, glace, yaourt, jus, miara misakafo, miara mihina kanina kely de ohatrohatr'izay de eo ianao no miteny eo no fotoana hitenenana asara mazava tsara aminao zay eo no fotoana hitenenana miara misakafo ao anaty falifaly ao anatina ravoravo mitontono tsara ny rano sy ny sisa de fotoana hitenenana fa tsy ao anatin'le misafoka be iny tsy ao anatin'le misy fihetsepo be iny ao anatinao le fihetsepo be iny tsy ao anatin'iny fa diso raha vao amin'iny manimba zavatra betsaka ny fora amin'ny mafana fa le efa tono tsara iny ianao no miteny ny zanakao ao anatin'iny ianao no mananatra amin'ny vadinao ray zay faharoa ny fomba hitenenana de mieza reto moa zany avadibadika eto reto andreto mieza mba zavatra tsy avy ao anatin'ny fo fa zavatra avy ao anatin'ny saina no resahana zany hoe zavatra voadinika tsara no resahana fa tsy vokatry ny fihetsepo tsy vokatry ny alahelo marina fa malahelo ianao afaka miteny ihany ianao miteny hoe malahelo a tena kivy a afaka miteny ianao fa tsy le alahelonao no tonga de boboky anao ao fa dinianao sy tsara ny saina ohatra raha iresaka an'le zanako vavy zao ianao hoe tsy azoko azonareo le lehilahy tsy azoko azonao le lehilahy de tsy maintsy manana motif ianao manana raison tsara antony tsara ianao hoe zao ny tsy itiavako an'iny lehilahy iny zao ny tsy azoko amin'iny lehilahy iny de apetraka ao tsara le antony tsy azahozahoanao azy ity zao ananarako ny ray aman-dreny aza mijery volokoditra zany tsony fa tsy tamin'ny andro mifampanjaka nisy volokoditra za aloha zany ananarako ny tanora tena tsara raha mitovy volokoditra nareo roa nareo mivady rehefa samy mangamanga kely nareo ka zay ny ana de samy mangamanga kely raha samy fotsifotsy kely de samy fotsifotsy kely raha samy zarazara de samy zarazara zay aloha ny idéal zay aloha ny tsara indrindra raha mety kanefa ny fitiavana io tsy akijery volokoditra tsony de rehefa iny ny safidiny volokoditra n'iny tsy mampanininy zany na ny klema atahoana fa misy olona manana klema nefa ny toetra ny tsara tare ny toetra ny mafinaritra ny toetrany ka tsy tokony miedina hevitra na ny toetrany na ny klemany fa anisan'ny fampiresahana ohatra amin'ny maharay aman-dreny anareo dia ny toetrany miresaka tsara ny toetrany izy iny de eo ny dirana hoe mety hitanao izy mifoka asikara hitanao izy misorotoka hitanao izy foatra miborotrarotraka pataloha zany de ohatra ny rovodrovitra pataloha de io no ananaranao azy ohatra ny mbola tanorana eretsy izy iny firitaona izy iny zandrindry izy iny de jerevo ny akanjony raha vao ny olona mako akijerena amin'le akanjony de hita amin'iny ny fitondran-tenany hita amin'iny de izy iny zao nifoka izy iny sa manao ahoana de miteny hoe le zanako vavy hoe mifoka nany zany de zakandry zany ny fofona sy giarany sy ny tokany isan-kalina zany akiny diniana zany tsy ndray andro akiny fanambadiana ny 20 taona zao ndry a ka raha 20 taona ndry vao maty sanatry ny vava hiala eto ambonin'ny tany raha 20 taona zany ndry zao de tadio fa 90 taona ndry a hiaritra amin'ny fofo tsy giarany eny foana de ny toka io ane ki misotro izy androany manao fahazarana fahoriana kely izy lasa afatotry toka io de anambady mamilavo ndry de raha fijeriko ny poziny izy iny ohatrany tsy mivavaka fa le pozin'olona be teny ratsy reny ka raha olo loatra ve kiny ny alaindry vady le zavatra vokatry ny saina mihitsy no atoro ny zanakao vavy na atoro ny zanakao lahy mba tsy amin'ny fanafitoana anazy de manome expérience anao ianao hoe raha olo ohatr'ireny aky efa nahita ohatra zao soso de zavatra ohatra zany zay le hoe fomba hitenenana le fomba hitenenana tsy le zavatra avy ao am-po sy le fihetsepo sy le alahelo sy le fatezerana no avoaka fa le zavatra voadiniky ny saina tsara
no avoaka. Tsy maintsy dinianao no hoe le zavatra tenenina efa mifandray ihany moa zany am'le niteneniko teo izy le zavatra tenenina de hoe iresaka momba ny fiainam-panambadiana zany hoe empinanana sakafo nareo na avy nihinana pizza na hanina rehefa le hanina tsara iny no miresaka ny hoe de eo no resahana momba ny fiainam-pitiavana fomba fiainatokantrano misy atsasakady ny adiny ray miresaka eo ao anaty fotony zay le ilanan'le hoe eto am'le niteneko teo zao le hoe intonation lanto-peo za expérience ananako za rehefa miresaka amina olona na mananatra na zavatra tena faran'zay masosotra aza ny resaka ataonay de ohatran'izany feo enina eto amin'ny télé zany ny feoako feo tena tono ary mananatra lanto-peo misy fitiavana averiko lanto-peo tena hoe lanto-peo zany tena ilaina be rehefa miteny lanto-peo tena hoe misy fitiavana fa tsy fakahalana olona misy fotoana mako miresaka ianao tonga de le makahala fotsiny an'le olona fotsiny zao tsy tiako fotsiny zao kiny vadindriny sy mpandriny tsy tiako iny raha mbola zanako ndry ajanony sady kizitombela ajanony tsy mila raha mbola ray aman-dreny ndry nahitandry masoandro zay de tsy fanao zany rehefa mandamin-javatra na miresaka amin'ny vadinao ohatra ny vadinao araky ny teniko teo hitanao ny vadinao fa misary zoro am'le mpanampinareo de teneninao dada hitako tam'le caméra de surveillance teo na hitako nangarangarano kely hitako le ana teo de hitako tamin'ny fitaratra teo ianao kitikitika amin'ny anzoly kely iny kitikitianao izy teo dada aza manao an'izany mpanompon'Andriamanitra ny antsika manimba zavatra betsaka zany aza-potehana am'izany akiny tokantrano marina fa fakam-panahy misy ny vehivavy misy fa aloha mivavaka dada makahery dada ndany dada mangataka amin'ny fanay masina iaro any dada amin'ny fakam-panahy zany le fomba hitenenana na ny lanto-peo tena ny intonation fa tsy tonga de aviavy mihitsiny hitako mifiatikito fa inona ny zakanao inona ny tetavinao fa inona tena ary aloha tonga de ho teneniko hoe kialazolo ary kialazoly mampitandrina ndry efa hitako ny nataonareo nefa tsisy idirany kialazoly am'le resaka akory fa kialazoly ary mamafatrano siatrina tsara eo montomontina tsara fa mivadinao no tratsatrina fakam-panahy de nahiteneny kialazoly ary ianao nahita zavatra ohatr' zany ane efa nahita zavatra ohatr' zany tena hoe nahita fihetsiky indray mandeha le raha matoa raikitra am'izay nisanandro akahalainy le mpanampy vavy akahalainy de arakaraky ny akahalain'le raha matoa le madama patron an'le mpanampy vavy lasa raiky piti an'le mpiasa le ramose izany manko zavatra normalina be zany logika be zany satria anao zany lasa tentenao marary le zanak'olona de le rangahy te hiaro azy de le izy le miaro azy iny am'le vavanao lasa tsy tonga any am'le miaro tsony le izy fa lasa latsaka amin'ny fakam-panahy mihitsy izy te hiaraka amin'io le izy kialazoly zany no ilana tsara n'le fitandremana an'le hoe teny voadinika tsara avy amin'ny saigny fa tsy amin'ny vatezerana ny intonation tsy any am'le miakatrakatra be any am'le anana roako ndry raha mbola hitako nefa tsisy idirany kialazoly ny kialazoly efa miteny aminao hoe sange madama tsy maninina azy fa izy indraindray no araky ny teny madama zany indraindray izy angamba ny manana azy avy za tsy maninina azy de kialazoly ihany nefa ny ataonao mamay de zany rehetrarehetra zany mampikorotana de efa nahita imbedabea tompoko ny ala le mpanampy vavy de nanofany ramose trano de lasa ny am'le tranao ny ramose mody isanandro de ianao sisa nataony mpiandro trano ao de lasa amin'ny alina izy matory any aminao efa mifolo alina izy vao tonga fa mbola tany amin'ny kialazoly izy de kialazoly indray ny lasa mandray ny volany mitovy aminao zany mila tandremana le zany tsy any am'le hoe teniteneniko fotsiny de asisiko fotsiny fatratrako de narararararako eto zay ararako eto de rarafako eto zay rarafako eto tsy fanao zany jerena ny voambolana na ny vocabulaire sy ny phrase ampiasaina
raha ty phrase ty ny ampiasaiko fihezateny ty so de mandratra ny ramosehako zany phrase zany ohatra efa taranaka reo menakavy mihitsy misarabady taranaka reo mihitsy mpijangajanga menakavy tsy revo ny anabavinareo zany zo mandratra zany phrase zany ary mahatonga ny ramosehanao tsy andamin-javatra zany fa mahatonga azy mitady lalakivoahana edinao anefa mitady filaminan'le tokantrano hoe atonga ny vadinao tsy ampirafy atonga ny vadinao tsy hijangajanga ny ivelany atonga azy tsy anana deuxième bureau any le phrasenao anefa sy le fiazateninao manosika azy miteny hoe andana ataovy ny deuxième bureau nao sy ny maîtressenao andana makany teny marary nareo menakavy mihitsy nefa zaza ratsy toetra manana ozy mifitsara-panambadininy nareo menakavy le la tsy matahotra anandre mandazintaratatatatata de iny amin'ny alina sady tsy azo kasihana am'izay amin'ny alina koa mbo mifandrina tsy azo mbakitiana ny tonga de mamelamosina ny milasa makary amin'ny salon hitanao am'izany ranaba fa misy zavatra bedabe tsy voahevitra na inona olana sy fifamaliana tsy azo ataony misara-pandriana tsy azo ataony misara-pandriana satria eo mbo mifandrina eo ihany ny mampiavana eo ihany ny mandamina ny olana ka tsy tokony ataonao zany hoe nde ho any amin'ny salon any de hifindranana de nefa fihavanana tedavinao filaminana tokantrano tedavinao nefa misara-pandriana ny ataonao de raha manakambara izy ka manakola zay na vadinao enoy fa tsy nenao ihany ko ny asesika tsy nenao foana ny asesika tsy te alala mihitsy fa rehefa zay de zay zao zany rehetrarehetra zany tsy rina ny phrase ny fihezateny so de fihezateny tsy ampilaminy ty fihezateny teneniko ty fa vo fihezateny vo mainka ampisaraka so de fihezateny vo mainka mahatonga any amin'ny divorce ty nefa fihavanana ny vadinao ny fony ny vadinao ny ilainao atonga nareo vady ifaky iraikitra tsara tena aona le sary fo ataon'ny ankiziny ohatra zany zay le ho ataonao nefa ny resaka ataonao sy ny phrase le phrase tena mandratra reny ny vocabulaire ampiasainao na ny mot ampiasainao na ny voambolana ampiasainao le latsy vanina tsy matahotra an'Andriamanitra be orina ohatra zany zavatra manonao zavatra ohatra zany na reo menakavy efa olona vetaveta zany voambolana mandratra zany voambolana manimba zany na reo menakavy mihitsy asianan'le hoe mianakavy aleoleon'ny olona mieritreritra an'le hoe izy ny tifirinao fotsiny izy za sina fa zany nanao adalana toy zay le ampidirinao hatramin'ny anabaviny sy ny mamany sy ny ralahany tsy zakan'ny olona zany zay ny lazaiko hoe osy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ao ny andro itenenana ao ny andro anginana ary ao ny andro itenenana fa rehefa miteny de misy andreo zavatra anaken'ireo mila inarana ny zavatra tenenina voalohany ny zavatra tenenina fomba hitenenana ny intonation ny vocabulaire na ny voambolana ampiasaina ny fihezateny ampiasaina ary ny fotoana hitenenana rovinany tokony hiteny so de mbola tsy tokony hitenenako aloha am'izao na de nahita raha masonao androany nahita zavatra zany ny mahatsara n'le mivavaka mangataka ny fitarian'ny fanahy masina nahita zavatra tompo androany fa rovinany tokony hiteny an'iny zavatra hitako iny tsy voatery hoe vonahita tonga de vazavaza tsy voatery hoe vonahita tonga de hiteny tsy voatery hoe nahita tonga de apiakapeo fa mangataka ny tompo amin'ny fotoana manahoana ny mahatonga ny zavatra rehetra milamina amin'ny fotoana manahoana ny hiteny ahoana ny fomba hitenenako inona le zavatra tenenako ahoana ny feo ny intonation ny feo ilaiko raha iresaka amin'ny ahoana ny voambolana ampiasaiko mba tsy handratra azy phrase manahoana ny ampiasaina mba hampilamina ny tokantrano zany ilainy ny olona manana fahendrena raha mikorotana ny tokantrano ivavaka tsika misy ora tompo fa matoky zay fa zany fampianarana androandrany ray dia ampilamina zavatra be da be eo amin'ny fiainana sy ny tokantranonay ary tahinao ny reto vahoaka mpanaraka amin'ny fandarany reto ho tahinao an'izy ireo ary raha misy mikorotana tokantrano na misarabady na manana olana ianao ny andamasy misora Jesosy amen sabotsy 8 mars ho avy izao mitoy ny fampianarana lehibe mahakasika ny tokantrano fiainam-pianakaviana anasako an'ireo mpivady marisarisa ny tokantrano
efa ny sarabady ve anao ranabavy rahalahy nefa tianao tokatranonao iverina reo tokatrano mikorotan-dava reo tokatrano tsy mety misy filaminana amin'ny ray aman-dreny sy zanaka ampivady reo tokatrano tsy mety miteraka tokatrano mandalo olana lava ary mangatsika ny fifankatiavana ao anatin'ny tokatrano ity fotoana mandritra ny volana marsa ray manontolo ity isaky ny sabotsy no ianarantsika ary ivavahako anao fianakaviana zay manana an'izany olana izany manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eraky Madagasikara eraka Antananarivo izay fotoana izay indrindra eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'le rond-point Mbomanambola io misy ny temple de la foi bypass eo amin'ny rond-point Mbomanambola fotsiny anao manontany de efa hitanao aty Jerusalema Karobato ambany Atsimo commune eto akady tany farany are amin'ny Busji ary eto amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary apitany tobony gendarme izay fotoana izay valo sasany fotoana ino manomboka tsindriky foana afaka tsy tonga ianao raha tsy hoavy raha tsy te hoavy fa raha hoavy ianao dia aza tara amin'ny valo sasany mba azo toerana tsara amin'ny fotoana io tsy maintsy ivavaka ho anareo rehetrarehetra amin'ny sabotsy hoavy izao io amin'ireo toerana rehetrarehetra eo hitondra mambavaka anareo ao andraisanao fahasoavan'ny tompo ary andaminan'Andriamanitra ny tokatranonao sy ny fiainanao raha mila telefônina ianao dia ny 033 16 144 44 na ny 34 88 344 08 raha mety dia SMS ihany anlefanao amin'ireo afaka manampy sy mivavaka ao anao vavaka moa tena ho ataoko raha manana olana ianao amin'ireo telefônina anankiroa ireo fa aza miantso fa indraindray tsy azontsika amin'ny telefônina dia malahelo tsika fa SMS alefa dia mivavaka aho dia misy fotoana valiko eto amin'ny télé na ao amin'ny fotoam-bavaka ireny fantanintsika sy olantsika ireny veloma tompoko ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina tokatrano pijaliana safasambara seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-mahadomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana Andriamanitra tokatrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fa 5 fa 20 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao amin'ny 6 sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto Antananarivo indrindra eto amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary aty Jerusalema Karobato ambany Atsimo commune aty akady tany apita tafitra farany ary amin'ny Busji tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavianao amin'ity volana martsa ity mitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ireo pasteur ray aman-dreny ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao tainy tompony